Anatin'ny vanim-potoanan'ny fifidianana tanteraka isika, efa nanomboka tamin'ny 15 Novambra ny fampelezan-kevitra ary aharitra hatramin'ny 7 Desambra. Manahoana kosa ny fandaharam-potoana aorian'izay. Araka ny tety andro navaka ny vaomera maleo tena misahana ny fifidianana dia ny 1 Desambra 2024 no andro voatokana hanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna. Raha vao mikatona ny birao fifidianana aorian'ny fandatsaham-bato dia atomboka avy hatrany ny fanisana ireo vato na arotsaky ny mpifidy. Marihana fa ny fanisana ny vato dia atao amin'ny toerana azony rehetra jerena ary atao amin'ny birao fandatsaham-bato ihany araka ny fepetra napetraka lalàna feno fifidianana. Rehefa tapitra ny fanisana ny vato ka voaraikitra ao anatin'ny fitanana tsoratry ny voka-pifidianana tao anaty birao fandatsaham-bato dia aterina any amin'ny sampandrara manokana misahana ny fanisana ny vokatry ny fifidianana na SRMV ireo fitanana tsoratra ireo sy ny fitaovana rehetra nampiasaina nandritra ny fifidianana. Ny SRMV no manamarina ireo voka-pifidianana alohan'ny andefasana izany any amin'ny ratsamangaiky vaomera maleo tena misahana ny fifidianana na izay mamoaka ny fironana araka ny voka-pifidianana vonjimaika tonga eo aminy. Ny voka-pifidianana vonjimaika dia ambara farafahatarany amin'ny 4 Desambra 2024 araka ny fandaharam-potoana ofisialy. Ny fitarainana rehetra dia atao eny anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Ny tribonaly misahana ny ady amin'ny fanjakana no fitsarana misahana ny fifidianana kominaly sy munisipaly ary izy ihany koa no mamoaka ny voka-pifidianana feno sy farany. Raha misy anefa tsy fahafaham-po dia azo atao ny mitondra ny raharaha eny anivon'ny filakevy-panjakana.